ka noho izany manomboka rapitso alatsinainy ny 13 martsa 2021 dia mijanona any an-tranony avokoa ny rehetra. Noho izany dia misy fipetra maro tsy maintsy ho apetraka. Voalohany dia mijanona tanteraka ny fitateram-bahoaka an-tanàn'Ebe sy ny zotra nasionaly mampifandray an'Antananarivo sy ny any amin'ny faritra. Mijanona avokoa ny fitaterana toy ny taxi be, ny taxi brosy, fa ny fitaterana entana irery sisa no afaka mandeha mamatsy ny faritra, ny distrikta sy manerana ny nosy. Faharoa dia apetraka ny barrière sanitaire ivelany Antananarivo sy ny tanàn-dehibe rehetra manerana ny nosy. Ny fametrahana an'izany dia ahafahana manara-maso ny fahasalaman'ny olona mandeha any amin'ny faritra ka maka ny fiarany manokana. Fahatelo, ireo toeram-pivarotana ny entana ilaina andavanandro ihany no misokatra toy ny toeram-pivarotana lehibe na ny grande surface, ny pabogady na ny grossiste, ny tsena kely na ireo atsotsika hoe épicerie, ary ny tsena pokotany rehetra dia afaka misokatra avokoa. Ary marihako fa ireo tsena pokotany dia misokatra amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro, ary olona iray ihany isaky ny tokantrano no mahazo mandeha metsena. Izany dia arindra eo anivon'ny commune sy ny fokotany. Faefatra, ny fivarotam-panafody, ny fivarotan-tsolika, ny banky dia misokatra ihany koa. Fadimy, miatra amin'ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina. Faenina, ireo sapan-draharaha mandray ny olona eny anivon'ny mpanjakana rehetra dia mikatona avokoa, afa-tsy misahana ny fahasalamana, ny fitsarana sy ny filaminam-bahoaka. Ny jirama, ny voary, ny mpikirakira ny fifandraisan-davitra na ny hena manjery sy ny toeram-panaovan-gazety dia misokatra avokoa. Mikasika ireo orinasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina dia anjara ny mpampiasa ny mandrindra sy ny mametraka lamina ho an'ny orinasan'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampiodina ny asany araka ny tokony ho izy izay mifandraika amin'ny lamina izay ho apetraka miaraka amin'ny ministera. Ireo fepetra rehetra ireo dia miatra eto Antananarivo sy eto amin'ny faritra Analamanga ary any Toamasina aloha hatreto. Ny fepetra ho an'ny tanàn-dehibe hafa dia ho raisina miandalana miankina amin'ny fivoaran'ny olona izay mitondra ny valanaretina raha sanatria misy tonga any amin'ny faritra.